miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay tsotsosaina ny fafito amby folo ny volana jiolay 2024 ny avy eo anivon'ny komisiona mahaleotiana amsahana ny fifidianana omaly ary nytoy androany dia nisy ny fampiofanana ireo mpampiofana no tanterahany senita volaravoavy sy tsiry rakotorson no mitondra ny fanatetiana. Ny fomba tsara ho fantatra momba ny fandraisana ny atota taratasy filatsaka fidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina no nampitaina tao anatin'ny fampiofanana ny mpiofana izay nitanterahana teny amin'ny foibe ny senita. Ny komisera amsahana amin'ny fifidianana solotena avy amin'ny fitsarana amsahana ny ady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état sy ny tribunal administratif no nanome izany. Zay tao moa zany dia nanao le fampiofanana tena maromaro zany koa fampiofanana mpampiofana satria ty zany mbola ambaratonga voalohany eto amin'ivy foibe zany teto moa zany ny commissaires électoraux nationaux rehetra teo ny avy amin'ny conseil d'état mpitsara avy amin'ny conseil d'état koa ny mpitsara avy amin'ny tribunaux administratif manerana ny faharitany eny ny tribunaux administratif zany ny mpitsara zany dia sy ny commissaires électoraux tao amin'ny senita miantony ireo olona roa zany nanondro le fampifanana any amin'ny renivohim-paritany renivohitry ny faritany dia ao amin'ny renivohitry ny faritany io zany manomboka amin'ny 18-19-20 février dia mandeha koa ny fampifanana andreo avy any amin'ny OVEC isaky ny district ao anatin'ny faritany tsirairay avy le OVEC moa zany dia fantatsika fa le hoe organe de vérification des candidatures io zany dia miantefa amin'le fanomanana an'le communal ka tsy maintsy natao zay fampifanana zay sy ny fampifanana ny OVEC. Momba ny fanavozana lisy-pifidianana dia nambaran'ny filoha fa eo amin'nydinga amin'ny fanamariana ny anarana no misy amin'izao fotoana izao. Raha mantsika masambonahy ianao zay dia iny zany araky ny tetandron'ny senita zay voatondra lalàna raha teo dia amin'ny 31 janvier teo no faranana vonjimaiky fa amin'ny 15 avril no faranana tena izy zany ny antony satria misy mba ahafahan'le olona mijery manakina na mamena hoe nenay tsy ao na ihany na sy tokony ao dia hojakineny fokotany zao le lisy fifidianana faranana vonjimaiky tamin'ny 31 janvier igny mba ahafahan'le mpifidy manamarina momba ny tenana na manamarika ny amin'ny momba ny olona mpifidy hafa hoe tsy tokony hifidy na sy tokony ao na etseritseritra fitondran-lalàna zay misy fotoana zany azon'ny olona manao an'izay recours zay raha ohatra ka misy zavatra zany tsy fanaraka amin'ny tena tokony ho izy zany tsy manaraka amin'ny tena marina zay mahatonga hoe nisy ny fotoana io zany dia avy eo zany zay vao mandeha le famaranana farany amin'ny 15 avril 2015. Mariana fa ny 5 aprily ho avy izao ny famaranana ofisialy ny fanavozana lisy-pifidianana.